Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Iderahan'i Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony ivavaka isika. Ilay zanaka fanahy masina tsara indrindra, manampina ny seza fiandriananao amin'izao maraina izao izahay, mideranao ary manome voninahitra ny anaranao, ka ankalazanao tahaka an'ireo anjely any aminao tokoa manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny famindram-ponao Jesosy no andrandrainay amin'izao maraina izao, ary dia talaonay aminao, satria fantatray fa tsy mendrika an'ity maraim-baovao ity izahay. Mifona Tompo amin'ny tsy fahamarinana rehetra ty anakinay, ny fo sy ny fanahy. Mangataka ny famindram-ponao ka dia metezanao anasanay indray amin'izao maraina izao mpamonjy amin'ilay ranao soa. Anadiovanao anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ireo ny fananao masina kehitriny Jesosy, anambara anay indray ny sitraponao. Atombotra ny andro ho ianao. Eny Jesosy mila miambina isan'andro izay satria tsy fantatray tokoa ny ora na ny fotoana. Ka izany no mbola tenenanao aminay amin'ny alalany filazantsaranao. Ka io ny teninao Jesosy, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo, misaotra Tompo. Amen. Miarahabatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta indray ry havana, nahazo an'izao maraim-baovao izao, trapamonjena, trabonjy, nomen'Andriamanitra fofonaina vaovao. Ny talenta sentina manompo an'Andriamanitra dia mampididoza ny tompony. Zany ny lohatenin'ny fampianarana amin'ity maraina ity ry havana malala. Koa sokafantsika ny baibolitsika, hojarentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy, araka ny Lioka 5:15-20. Vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Luc chapitre 16, verset 19 à 25. Rehefa hita izany vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Nisy lehilahy manan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy, napetraka teo anilany vavahadiny, ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatry ny manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo, dia nentiny anjely ho any an-tratran'i Abrahama, ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita izy, ka niandrandra, dia nahita ny Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanomboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano, mba hampangatsika ny lelako. Fa fadiranovanao eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsaroa fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa no fadiranovana. Amen. Ry masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zany teny zany ry havana, no entina hitaritana indray ny fampaherezana amin'ity anio ity, koa mbola ampitomboina amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ity tantara ity ry havana dia tantara malo fahafantatra rehefa tsy voandroany zany entsika eto. Be pahalala, fa tsy ny olon-dehibe mandinika ny soratra masina ihany no mahay azy mantsy, fa hatramin'ny zaza mpianatra sekoly alahady dia mahay tsenjery zao tantara izao. Kanefa dia vitsy no misaina sy mieritreritra ny voalazany. Dia tarika ny sain'ny zanak'olombelona amin'ny marina mantsy Jesosy, ka dia manao fanoharana isan'andro izy amin'ny zavatra hita maso, hoentiny hanazava ny zavatra tsy hita maso. Tantaran'olona roa samihafa toetra no voalaza eto ry havana, dia ny mpanan-karena sy ny mahantra.
Ny anton'ity tantara ity dia mba ho fananarana antsika tsy iankina amin'ny zavatry ny tany. Ho jerentsika aloha ny amin'ilay mpimana-karena. Voalaza eto fa nanara-pofatratra tamin'ny fafinaretana teto an-tany ity lehilahy ity. Nataony izay afa-po azy na amin'ny sakafo na amin'ny filibana maro samihafa izany satria dia tena nanan-karena tokoa izy. Tsy nisy zavatra hafa fantany afa-tsy ny tenany ihany. Hany ka na dia ny ory aza teo akaikiny dia tsy nojereny akory. Navesatra taminy ny fitiavan-tena ka dia hadino ilay didy lehibe sy ambony indrindra momba ny atao hoe fitiavanamana. Fa na dia ny sombokanina latsaka teo amin'ny latabatry ny aza dia tsy nomeny azy. Noheverina mantsy fa tsy ho tapitra izany fiadanana izany. Tsy tsaroany fa fandalovana ny eto an-tany. Eny, takona taminy ny fifaliana eto amin'ity fiainana ity dia tsy hitohy hatrany an-danitra mihitsy. Voalaza eo amin'ny 120 ary. Fa maty ilay mahantra ka dia nentiny anjelo ho any an-tranony atratrany Abrahama. Nilaoza ny fahantrana teto an-tany. Tsy nanaraka azy ny fijaliany fa fiadanana novantaniny. Ka eo an-tratran'ilay iray izy, eo izy no niedinedina fatratra. Fandalovana mony eto an-tany. Namangy andrangahy mpanan-karena koa ilay atao hoe ingahy rafahafatesana. Ka lasa koa izy tsy nahatana ilay arena be. Navela ny fitafiana isan-karazany sy ny vola aman-karena. Nilaozana ny lapa be, ny trano be mijoalajoala. Elo afo no nidirana, fijaliana no nivantanana. Indrisy, nivadika ny rasa. Ny ambony tonga ambany, ary ny ambany tonga ambony. Eny, le mahantra nangataka no nanjary mpanan-karena nangatahina ankehitriny. Tsy tsaroana ilay tenin'ny Lazarosy feno fery teo, fa ny tendro ny ratsan-tanany no nangatana natao ho solony azinga isotron-drano hampangatsiaka ny lela ao anatin'ny lelafo. Inona nefa no valiteny azony tamin'ny Abrahama izay natsoiny ho iray ka nanantena ny famindram-po? Eno iangeny valitenin'ny Abrahama. Anaka, tsarov fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao. Fa Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny. Izy no mpifaliana ty, fa ianao kosa no fadiranovana ary. Indrisy mahonena tanteraka taminy ilay tononkira hoe izay ataonao aty ho tsaraina ary. Ka tsy azo ovana izany. Izay mamafirivotra ijinja tadio, izany no hiantra tamin'ny mpanan-karena no ny arena tsy nentina nanompo an'Andriamanitra sy ny hafa. Ry mpanara dia ny Kristy malalo, miaino an'izao fampahirizana izao. Efa voalaza fa te hitarika antsika amin'ny marina tokoa Jesosy tompontsika araka ny teny ambony. Moa efa niketsika va? Nikenao ve ny fitariany asianao amin'izany tena fahamarinana izany? Tsaro fa ilay mpanan-karena voalaza eto ty, dia tsy nangalatra izy, tsy namono olona izy, tsy nijangajanga izy. Tsy izany na tonga azy hiaran'izao fahoriana izao. Fa noho inona? Noho ny tsy fiankinana amin'Andriamanitra. Noho ny tsy fitiavany ny hafa. Ka raha tsy miankina amin'Andriamanitra isika dia ho very tahaka izao koa. Raha tsy tia namana tahaka ny tena koa isika dia ho very tahaka n'izao koa. Betsaka ry havana ny talenta na ny arena omen'Andriamanitra antsika tahaka ny vola, ny fahaizana, ny fotoana, ny zavatra maro samihafa rehetra fanomezam-pahasoavana sesehena omen'Andriamanitra antsika. Koa ireo rehetra ireo dia tsy maintsy hoentiko sy hoentinao manantona an'i Jesosy. Fa fanomezan-dehibe nomeny antsika izany mba hisaorantsika azy sy hiankinantsika aminy. Tsarova nefa ry havana malala. Fa nomena isianao ho tehirizinao
sy ho tehiriziko ary ho ampiasainao sy ho ampiasaiko ireo talenta sy fanomezam-pahasoavanareo. Ka mbola hampamoahina izaho sy ianao amin'ny nampiasanao sy nampiasako azy. Tsaroanao ve? Fa tsy nofy ihany izaho sy ianao, fa izaho koa, fanahy koa. Ary raha mba fantatrao va, fa ny fanahinao ane, dia tsy mba mivelona amin'io harena anananao io e. Tsarovo ny tenin'ny tompo anio. Inona ny soa azon'ny olona ary? Raha mahazo izao tontolo izao, nefa very ny ainy. Raha tsy manana an Jesosy mihoatra noho ny tenako sy ny tenanao ianao, mihoatra noho ny zavatra rehetra anananao, izay mahafinaritra sy tsara jerena ety amin'izao fiainana izao, dia fataro fa tsy ho anao mihitsy ary tsy ho ay mihitsy ny lanitra sy ny fahasambarana mandrakizay. Raha tsy mangorakoraka ny malahelo sy ny mijaly ny madiniky ny Jesosy amin'ity fiainana ity sy mamindra fo aminy izaho sy ianao, dia isan'izay tsy maintsy hijalijaly any amin'ny fiainatsika. Iza moa ireo madiniky ny Jesosy ireo? Ankehitriny, ka mboty sy ny manano tena, ny mahantra, ny tsy manan-kotafiana, eny indrindra ny mpitory ny filazantsara. Koa noho izany, dia tsarovy ilay didy lehibe sy ambony indrindra dia ny fitiavanamana, fa ny fitiavana no miteraka fangoram-po, ary ny fangoram-po miteraka fiantrana sy fanova-tsoa. Ary tsarovy koa fa ny talenta izay ananatsika dia tsy vokatry ny fisasarantsika akory, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, ka tsy maintsy hoentintsika manantona azy izany. Eny, ampitombo ny fitiavantsika azy bebe kokoa. Ry kristianina mpanaraka ny Kristio, izay manongilana ny sofina amin'izao fotoana izao, izay mandre izao fampianaran'ny tompo izao, dinio ny tenako sy ny tenanao. Moa mba efa nahafoy ny zava-tsoa an'ity tany ity va izaho sy ianao noho ny fanaranao an'i Kristy? Moa mba efa nampiasa ny talentako sy ny talentanao ho famonjena ny raha laiko sy ny raha lahinao ve? Izaho sy ianao, tsarovy, fa izay manome an'ireny madinika an' Jesosy ireny angery havana dia mampisambotra an'Andriamanitra, izay manam-pananana amin'izao fiainana izao ary, ka mahita ny fahatrany rahalahy, nefa mihiry belona aminy. Ahoana moa no hitoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Tsy marina izany. Hoy ny tenin'ny tompo ery adala, anio alina no alaina aminao ary ny fanahinao, ka ho aniza izay rehetra no arenao. Kristy Jesosy havana tonga etỳ an-tany, nandao ny lapany sy ny voninany, navela ny Andriamanitra azy any amin'ny toerana feno perla, vatosoa sy mamirapiratra, satria maninona? Nitady izy nikatsaka ny azo soa ay sy anao, hamonjy ay sy anao. Eny, natolo ny ainy teo amin'ny azo fijaliana teo Golgota, mba ho fantatsika izany halali ny fitiavan Jesosy any zanak'olombelona izany, na dia mafiatoka aza. Nandray mahamaimpona tsika ny fahasoavana tao amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy tompo. Koa hoy ny teny hoe azo mahamaimpona ianao, dia manomeza koa mahamaimpona. Atoloro ary ny tenanao ho fanatitra masina ankasitrahan'Andriamanitra, dia ny fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary hoy indray ny tompo, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo izy. Koa engany, mba ho maro ny olona hitady ny haren'ny lanitra, dia ny finoana, ny famelan-keloka, ny fitiavana sy ny fanahy masina. Inona reno atakaliko an' Jesosy, izay mpisoloko ho ilay iray, ny zavatra ho simba va? Sa mora levona? Raha mbola hazoniko ny to, ka tsy maty ny jiro ao am-po, Jesosy tsy soloako ninona na inona. Koa dia toloran'Andriamanitra ary hafa koa, ny tenanao manontolo, ny fanananao, ny talentanao, mba ho fanasoavana ny tenanao sy ny fianakavianao, ary indrindrandrindra ho fampandrosoana ny fiangonana ametrahan'Andriamanitra anao. Fa ny arena dia nomenanao mba
hampatsiaro aisianao an'ilay nanome aisianao. Noho izany izy, noho ny fitiavany aisianao, koa mba tokony hanome azy koa izao ianao. Amin'ny fofeny fitiavana fa tsy anterena, tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, fa amin'ny fankasitrana tanteraka. Omeo ary izay mangataka aminao. Ary aza ilaozana miodina izay te hisambotra aminao. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Sambatra ny mianatra hoy ny tompo, fa izy no hiantrana. Aokary hoy ny tompo ho mpamindra fo ianareo, tahaka ny rainareo mpamindra fo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay, ao antsika kosa ny fitiavana, ny fanetretena ary ny fanolorana ny talenta rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika ho fanomezany voninahitra azy amin'ny fiainantsika manontolo. Vavaka isika ry havana. Atoraka eto anatrehanao Jesosy. Misaotra amin'ny teninao satria dia tsy mitsahatra ianao. Manambara ny fahamarinanao aminay tsirairay avy Jesosy, satria misy tokoa mantsy lalana heverinay matetika hoe mahitsy hamaha olombelona anay, kanefa dia matetika mitondra anay any fahaverezana izany. Satria ratsy ny fonay, tsy manam-pitiavana izahay, mirehareha izahay, tia tena izahay. Jesosy io, maro ny madinika aho. Izany nahatonga anao niteny aminay indray amin'izao maraina izao, mba hijerevanay an'ireny madinika aho ireny Jesosy. Ny kambotsy sy manana tena, ny mahantra tsy manan-kialofana, ireny mpitory ny filazantsara anao ireny Jesosy. Izay manao ny ainy tsy ho zavatra, ho fampandrosoana ny fanjakanao. Jesosy tompo malalo, mangataka famindrampo satria tsy tanteraka izahay, tia tena izahay. Tsy tanteraka ny sitraponao na ny iray ary izahay Jesosy. Koa sasao amin'ny ranao madio Andriamanitra. Jesosy izay rehetra mikitoatoana aty anatinay. Endriketrika avinavonana rehetrarehetra sy salibonana eo amin'ny masom-pananay. Tsy ahafahanay mahita ny fahamarinanao, fa mbola raparapanay anatin'ny aisina amin'izao fiainana izao. Mbola tovizanay amin'ny jetilisa ny fanadia efa nanolo tena ho anao azazahay Jesosy. Tompo, aoka ny teninao. Itsira ao anatin'ny fony tsirairay avy fa tsy mahay manova olona ny izay Jesosy malalako. Tsy mahay manova olona izay. Fa ianao kosa tsy nomenao fanahosa fa fanahy mahery ny tsirairay avy ahafahanay tokoa makatò ny teny masinao dia ilay fahamarinana avy aminao. Aoka hoy ianao mpakatò ny teny ianareo. Eny Jesosy, petraka fiainam-pelatananao ary ny fiainanay manontolo mba ho voninahitry ny anaranao ny antom-pisianay amin'izao fiainana izao. Tahaka nataonao tetỳ an-tany Jesosy, tsy nikatsaka afa-tsy ny hahasoa ny mpiarabelona taminao. Mba ho izany koa ny izahay Jesosy. Mankasitraka tompo malala, hoderanay mandrakizay ny voninahitra. Misaotra tompo malala amin'ny teninao. Ray soary ny fitahiana, mitsodrano izay hotonoana amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe, ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an' Jesosy tompontsika, mpiandroandro lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo, izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Ho antsika ny fifaliana mandrakariva, ary ihany koa ny fitiavan'i Kristy. Aleluia! Aleluia! Amen!